Miha tsikelikely amin'ny lalam-piofanana miompana amin'ny fizahan-tany ny mpianatra amin'izao fotoana izao ity sehatra ity izay mbola azo trandrahana tsara eto Madagascar. Ny andindiny vaovao. Sehatra iray manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karena ny sehatry ny fizahan-tany. Maro ireo tanora liana amin'ny tontolon'ny fandraisam-bahiny sy ny sehatry ny fizahan-tany ka nisafidy ny andalina misimisy kokoa ireo sehatra ireo amin'ny fianarana izay aratoviny. Tonga ny nandrato fianarana tao Vatel satria déjà tianay les métiers les tourisme et ny relation amin'ny client tianay mifanerasera amin'ny client dia amin'izao situation misy an'ny Madagascar zao dia tourisme hitanay hoe tokony améliorena kokoa zany ampandrosan'ny firenena. Raha hoe hanampiana zavatra ny teny dia Vatel manolotra zavatra ankoatran'ny atolotry ny école d'hôtellerie misy eto Madagascar. Ohatra hoe ny stage à l'international sy ny misy programme propose atolotry ny Vatel dia izay hoe mampiavaka ny Vatel amin'ny école hôtelière Sehatra. Manana ny fijeriny momba ny tontolon'ny fizahan-tany ireo tanora mpianatra ety anivon'ny Vatel ary mandroso sosokevitra ihany koa mba ampiroboroboana izany sehatra izany. Jusqu'à présent déjà ny politika le système le firenena tsy manome fahana ny fivelaran'ny fizahan-tany eto amintsika. Dia eo koa ny situation économique de Madagascar rahatsika malala hoe ratsiratsy réputation Madagascar koa fantatsika hoe ratsiratsy dia izay indrindra no nisafidianay le filière zany hoe ampitombo kokoa ny hampisy bonne image zany en Madagascar internationalement parlant. Ankoatra ny fampianarana eto an-toerana moa dia misy ihany koa ny fizarana asa any ivelany ataon'ireto mpianatra ireto.